Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre son nom. Chante avec moi, mélodie. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges d'une seule voix célèbre ton nom. Oh, alléluia. Alléluia. Toi qui assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur son trône. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'un adorateur dans la salle peut le dire souvent? Commence à réaliser chacune des paroles que tu dis. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de mon adoration ce soir. Agneau de Dieu.
Eny Andriamanitra, lehibe any amin'ny afo indrindra ianao tokoa ilay mipetraka amin'ny seza fiandriananomasina, ianao ilay eo ambony fitoerana masina indrindra, izao rehetra izao mideranao, ny anjely mioby ianao. Oh, alleluia. Ireo olona 420 miankoky ao anatrehanao. Halleluja. Izay koa Jesosy dia manandratra avy ny anaranao miankoky eto anatrehanao fa masina ianao. Halleluja. Tonga nambara ny hatsaranao indray aho Jesosy. Ny hatsaranao izay ataonao amin'ny zanako rehetra. Jesosy, tia anay tokoa ianao, tsy mamela anay irery ianao Jesosy marary. Ao anatin'ny adsarotra izay dia eo ianao manampy anay. Ao anatin'ny olana izay dia eo ianao manampy anay. Ao anatin'ny ady izay dia eo ianao mampitraka anay. Misaotra Jesosy, ny fiarovanao, misaotra amin'ny fitiavanao. Halleluja. Petrao eto ambavako ihany koa ny teninao rehetra. Halleluja, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Evanjaraiko teto ihany izy tia. Tsy ako ampatsahivy ny fanahy masina dia tantaraiko amintsika. Amen. Halleluja. Anjely izay nitondra fanomezana. Tondra fanomezana izy io. Halleluja. Tondra fanomezana ho ahy izy tao an-trano. Fa voalohany indrindra dia ovakiko ny tenin'Andriamanitra ato Mateo 5. Mateo 5 andiny fa 40 ka hatramin'ny 40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana. Fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Ao ka hazava eo io mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Mba ahitany asa soa ataonareo ka ankalazany rainareo izay any an-danitra. Halleluja. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Ao ka izao senao fahazavana. Ao ka izao senao mba tsy ho tenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra. Fa mba ho fahazavana, hitondra fahazavana manodidina antsika. Ka itsika no jiro, tsika no jeren'olona. Halleluja. Karaha ny jiro indray ho izy no atao any ambanin'ny vata famarana. Tsy any ny plasin'ny jiro. Fa tokony hoe ampovoan-trano izy. Anazava ny olona rehetra. Zany koa ny toerana tokony isy atsika. Ho fahazavana izao senao. Tsika nalaina tany amin'izao tontolo izao dia hanazavan'ireo namantsika ireo koa hitondra azy ireo ho ao amin'i Jesosy. Halleluja. Amen. Satria fatatsika fa Jesosy no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy lava ny teny koa. Ao anatin'izay dia ny vavaka ao anatin'ny vavaka ao. Raha tsika ilay olona tsy mazoto mivavaka, raha tsika malay mivavaka, tsy hitan'ny voninahitrin'Andriamanitra. Vavaka miaraka amin'ny fahatahorana azy. Satria very fotsiny mivavaka ataonao nefa ianao mandeha amin'ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra. Nefa ianao mandeha amin'ny tsy fahamarinana. Mila mandeha ianao amin'ny fahatahoranaandriamanitra, fahamasinana, fahamarinana. Izay ny ahitanao ny voninahitriny. Alleluja. Amen. Ianao alimbavaka za tamin'izay 4 après-midi jusqu'à 4 maraina. Hitao anatin'izay no rehefa tonga tamin'ny 4 za reraka dia namaky baiboly. Dia za mamaky baiboly azo tory kely zany dia rehefa azo tory aho
dia voalohany indrindra aloha dia mahatsapa hoe misy présence mifanahy ratsy ilay izy. Anay satria izay manko ny devoly fantany mihitsy hoe misy zavatra misy tsara homanin Jesosy ianao dia niandrava foana ny asany. Alleluia. Ny plan satana dia izay foana. Dia ao anatin'io dia mahita salany biby izy hitako dia masony mena be mijery anahy. Fa izy tsy afaka manantona anahy fa sahala hoe misy afo manodidina. Alleluia. Misy afo ilay manodidina dia tsy afaka izy manantona. Halleluia. Ary manandroka aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina avy Nazareta miala eto ianao fa tsy manam-pahefana eto. Fa masony tena mena be mijery. Dia anantona izy fa tsy afaka. Halleluia. Zay mahatsara antsika hoe ao amintsika Jesosy. Dia tampoka eo zaho mandroaka iny dia nisy olona anankiray nitsangana tao anoloako manao akanjo fotsy lava izy. Halleluia. Fa ny tarehiny tsy dia hitako fa ny akanjo fotsy. Ohatr'izany foana Jesosy maneho zavatra ny akanjo fotsy. Dia zaho aloha voalohany indrindra nandroaka sao dia hoe fanahy ratsy. Dia satana ihany koa maka endrika. Dia nandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy aho tsy niala izy dia teo nandroaka intelo fa nitsangana teo ihany izy. Dia eny an-tanany misy cadeau be dia be teny an-tanany. Alleluia. Zaho le anatin'ny matory-kelonako baiboly zany dia nitranga reo zavatra reo. Dia le cadeau rehetra eny an-tanany be dia be teny an-tanany. Tsika homany tsara Jesosy io raha vavy malary na da malary. Tena hoe manomana ny tsara ho antsika foana izy. Halleluia. Amen. Efa tsika mangataka dia omeny. Efa tsika mitady azy dia mahita azy. Halleluia. Dia eo zay cadeau dia izy je suis miteny a français izy a français foana rehefa miteny amiko na soit voix na soit ohatra zany mahazo révélation dia français dia miteny izy je viens comment il a dit, j'ai oublié. Elle a dit que j'amène une cadeau vient du ciel. J'amène un cadeau ministère, oui, ministère vient du ciel, c'est ça. J'amène cadeau ministère vient du ciel, oui. Nampodiny indroa izy zany sainy telo indroa nampidiany anazy. Fa zaho anatin'ny nofo zany mahazo an'io dia nomeny ahy tamin'izay nomeny labozia aho dia nomeny cahier. Zay zany ny azoko le fanomezana ny azoko nomeny ahy. Dia rehefa vita iny dia lasa izy. Dia taitra zao tanatin'ny torimaso. Dia zaho hoe zaveo nanofa tena zavatra traga le zavatra tao. Fa rehefa ianao mahazo révélation nofy avy amin'ny tombo fahitana dia mahatsapa fifaliana any anatinao. Feno fifaliana za tena nandia hoe rantrano nisy anjelo teo anoloako. Halleluia. Ary hoe nahazo cadeau aza. Dia raha vao niazoko le cadeau labozia dia ity ten'Andriamanitra ty meny fanahy masina fahazavana ianareo izy. Zay ny labozia. Dia ny cahier dia nomeny anahy koa ny tantaran'ny Jaona le Apokalipsy toko voalohany vakiko amintsika. Apokalipsy toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1:10. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko amin'ny teny. Izao Jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy. Dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nahareho feo mahery teo ivoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe izay zavatra hitanao dia sorato eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia ho any Efesosy sy Smyrna sy Pergamos sy Tiatira sy Sardis sy Philadelphia ary Laodikea. Amen. Tamin'ny andron'ny Jaona zany. Amen. Zay namen'Andriamanitra nahitany fahitana io izy dia nasain'Andriamanitra ho soratana. Alleluia. Azoko tsara le tian'ny tompo ambara zany hoe nomeny le cahier anoratako. Mila soratako zay zavatra hitako ary zaraiko. Ampitako ho any amin'ny fiangonana dia zasy ianao. Amen. Dia faly be zao nandita amin'izay ka ho fampaherezana antsika sy ho
sy mba tsy ho kivotsika, mba hitady an'Jesosy foana dia mbola misy fotoana, satria zao vaninandro iainantsika zao dia fantatsika vaninandro mahory fa izay mitady azy mahita azy, tadiavintsika amin'ny fo izy dia mahita azy tsika. Alleluia. Ary izy tsy lavitra antsika fa eo akaikitsika foana, tsika ny manalavitra azy fa izy eo foana. Amen. Nisy fotoana koa zany nanao combat, ao anatin'ny combat koa Jesosy dia mandefa ny anjeliny. Itsika le manao combat reny, eo ny anjely miady. Alleluia. Miady izy miady miaraka amintsika. Ahoana moa ohatra tsika miady mandroaka devoly reny no may le fahavalo, ohatra misy olona marary eo sitrana, na misy olona eo azony fanahy maloto, dia raha vao azony afo ny fanahy masina izy matsapa may, avy aiza ny anjely miasa amin'ireny. Amen. Misy fotoana koa zany nanao combat fa tena tsapako hoe misy olona aoriako lava be. Misy olona aoriako zany hoe za manao combat tsy tompony tenako dia misy olona aoriako miady miaraka amiko. Alleluia. Dia henoko fa mifanahy masina anjely miaro anao, miady miaraka aminao. Ka tsika tsy rery tsika fa miaraka amintsika io anjelin'Andriamanitra, anjely mpiady mahery miaraka amintsika. Andriamanitra mpiady mahery fa maniraka ny anjeliny koa izy miaraka amintsika, miaro antsika. Halleluia. Amen. Koa ao anatin'izay zany tsika dia aoka tsika tsy ho kivy. Raha misy ady atrehantsika mitsangana miady fa miaraka amintsika ny anjelin'ny Tompo miaro antsika, alefa ny anjeliny miaro antsika. Halleluia. Fa aoka tsika foana andeha amin'ny fahatahorana azy. Izay ihany. Rehefa izay rehetra takiny amintsika dia taterahantsika. Rehefa takintsika, rehefa taterahantsika zany dia maneho ny voninahitra ny amintsika izy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Halleluia.